Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Médecins après la mort, izay no azy andikana ny tatitry ny fitsiriana ny rezitry ny mpifidy nataon'ny OIF sy ireo voalaza ho manam-pahaizana malagasy ny kandida ho filoham-pirenena ajo andriany anarivelo androany tany Tomasina. Efa nikatona tanteraka ny volana jolay teo ny lisy mpifidianana fa izo mivoaka izao nitatitra sy nisosokevitra maro samihafa izay tsy ahafahany manao na inona intsony. Tokony tamin'ny 5 ariva teo no nivaly tamin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana baccalauréat teny anivon'ireo foibe mpanadinana manerana amin'ny faritra n'Antananarivo. Nahatra fitorany fiandrasana io valim-panadinana io ary fitaintanana sy tebiteby no niainana ireo mpiadina sy iray aman-dreny tamin'ny fiandrasana ny voka-panadinana. Any ivelany, vonina iroso amin'ny dinika nasionaly ny filohan'ny tetezamita nigeriana ny jeneraly Abdourahmane Tiani. Araka ny fanambarana omaly, dinika izay ijerena manokana mahakasika ny tetezamita izay nofaritana fa tsy ioatra ny 3 taona. Arahantsika vetrany any andindininjay. Alahady roapolo aogositra 13 manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray to amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity izao ny sekeretra ny tokantrano manaraka ny fampalalam-baovao ary asanatrany ianao iaraka amiko mandritra ny minitra maro amin'ny ity anio ity ny matoan-datsohatra vetrana no anokavantsika izany fampalalam-baovao izany hiditra herinandro vaovao isika anomboka ny fandrotsahana taratasy filasa covid ny filoham-pirenena mifanesy ireo milaza fa irotsaka ny filoha ankehitriny miezaka mampiseho ny eniny amin'ny fitokana zavatra miendrika fampelezan-kevitra filoha Rajoelina izay manjavozavo ny hoaviny amin'ny fifidianana ho avy io satria sarotra arovana noho ilay zom-pirenena Frantsay ananany matoan-datsoratra araitsy androany. Efa maromaro ireo nilaza fa irotsaka ho fidiana filoham-pirenena malagasy. Midika izany fa mila soloina amin'ny alalan'ny fifidianana ireo mpitondra ankehitriny ireo. Lojika be ny hoe matoa mirodorody tahaka izao ireo kandida dia tsy mila nandriamatoa any Rajoelina sy ny ekipany intsony. Anomboka ny fandrotsahana taratasy filantsana-kofidiana, etsy an-danina nefa arangarangany maro ny tsy fahatokisana ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'io endrin'io ary matoa manambana sara hafa izany mandritra ny tena anaovana fampelezan-kevitra sy amin'ny androm-pifidianana ary aorian'ny fifidianana. Misy tsy fifampatokisana lalina amin'ity fifidianana filoham-pirenena malagasy ity. Ireo mpifanandrana politika na mpanohitra izao fitondrana misy izao sahirana tanteraka maneho ny heviny na manazava amin'ny vahoaka. Zony tanteraka nefa izany amin'ny maha olom-pirenena sy mahampanao politika azy ireny. Ny mpitondra ankehitriny tena mampiasa ny fahefana eo am-pelantanany sy ireo olom-panjakana ampiasainy, manatanteraka ny baiko amin'ny alalan'ny loko politikany. Miharihary tanteraka ny mizana-tsindrinila eto amintsika. Ny filoham-pirenena ankehitriny any Rajoelina io mitety faritra io mitokan-javatra etsy-roa. Pratika politika nanankianany ny mpitondra tany aloha fony izy ireo tsy teo amin'ny fitondrana. Tsy maintsy ny filohan'ny repoblika mihitsy ve no mitokana ireny lazaina fa fotodrafitrasa vita ireny. Tsy maintsy izy ireo ve no manolotra ireny milina iasana ireny. Sahaza ny sata mahafilohan'ny repoblika azy ve ireny lanonana andehanany ireny. Toerana fampiadiana kolaza moa efa nitokanana taona vitsy lasa izay. Tsy voaja ny sata mahafilohan'ny repoblika azy fa tena efa anatin'ny fampelezan-kevitra ny filoha ankehitriny sy ny ekipany. Efa mampiseho ny heriny amin'ny fampiasana ireo fahefana eo am-pelantanany ry zareo ireo. Tsy te halala na manaloka azy tanteraka aza ilay zom-pirenena tokana ananany dia ilay efa mahafrantsay azy. Araha ny rehetra maso akaiky io satria tsy kopy lava na terana tao Antsirabe no andrasana ivoaka fa certificat de nationalité mihitsy. Tena aleo tena ve ny mpitsara ary tany-tandalana tokoa ve i Madagasikara ka na iza tsy misy ambonin'ny lalàna. Ho tsarain'ny tantara raha teo ny rehetra manana andraikitra amin'izany. Raha ny fihetsiky ny filoha ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy anefa toa miseho matoky tena hiatrena izany rehetra izany. Hita nefa tato ato fa sarotra ho an'ireo manana zom-pirenena hafa no hiaro ny tombontsoan'ny firenena malagasy. Porofin'izany Andramatoa Romy Andrianarsoa manana andraikitra amin'ny famana izany olana rehetra izany ny fiangonana amin'ny alalan'ny FFKM sy ireo avaram-pianarana. Efa nanao antso sy nanolotra sorodalana ny Conseil national des experts, nanao ny azy ihany koa ny CSS sampana Antananarivo.
inona fa tsy ho antso anefitra ireny rehetra ireny raha tena samy mikatsaka ny anarana ny firenena ary asoa ny taranaka ho avy. Médecin après la mort, izay no azo andikanany tatry ny fitsiriana ny rezistry ny mpifidy nataony OIF sy ireo voalaza ho manam-pahaizana malagasy ho ny kandida ho filoham-pirenena azo andriana anarivelo androany tany Toamasina. Efa nikatina tanteraka ny volana jolay teo ny lisy mpifidianana vao izao mivoaka izao indray ny tatitra sy ny sosokevitra maro samihafa izay tsy ahafahana manao na inona na inona intsony. Efa nahatsinjo izao zava-misy izao ny antoko MMM ary tsy te ho piratsy kombakomba amin'ny fandikan-dalàna sy tsy fihetezana antony tsy nandraisana anjara hatrany ampiandohany tamin'ity audita ity. Ionasaina mitatrantsika ny andindinizay. Nahaliana ny vahoaka ny Toamasina nandritra ny fiovorinana rana adievitra ny arahana tamin'ny kandida ho filoham-pirenena ajo andriana Narvelo ny zotra mpifidianana. Fotoam-pifidianana izay mihamanakaiky ka nahatonga ireo olom-pirenena anontany ny fomba fijery ny antoko malagasy miara-miainga momba izany. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny momba ny fitsirena ny rejistry ny mpifidy sy ny lisy mpifidianana. Tsy araky ny mahafitsirena azy no natao ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ireo nambara fa manam-pahaizana malagasy farany teo raha ny fanazavana. Voandohandro lasa zay gaga. Zay le mampalahelo antsika samy malagasy hoe ito ny rapport ny expert malagasy mikasika ny refonte ny liste électorale. Raha zany efa voalevona ve vao avoakanao hoe John ny aretina nahazo azy. Efa nikatina ny liste électorale efa vita ny refonte zay no vao mametraka rapport hoe reto misy recommandation anatsarana ny refonte ny liste électorale. Tena manabadibady olona. Tena manabadibady olona. Afaka anao inona tsony zany androany. Médecin après la mort ozy izy tsika. Dia anabadibadona antsika malagasy zany dia efa jereo efa nany malagasy kio arany ao. Mety misy namana amin'ny antoko politika mieritreritra hoe zay dia nanara-maso an'io. Vita ve le refonte efa mikatona ny lista midiny ny trano vao mitenena hoe tokony zao no atao anatin'io. Tsy mety zany, mizatra tsy mazavy zany, mizatra tsy mangarary zany ary tokony vahana aingana mba tsy hiteraka korotana eto amin'ny firenena. Efa tsinjo hatrany ampiandohana fa karazana sary mihetsika ny fitsiriana atao raha ny fanazavana hatrany fa tsy ahafahana miantoka ny fahadiovany lesy mpifidianana sy ny zotra mpifidianana amin'ny ankapobeny. Raha ny rindram-baiko na ny lozisiela no nandrasana hotsirihana izao iarahany rehetra mahita izao ny natao ny CENI sy ny OIF. Tsy teo piraitsy kombakomba amin'izay mety ho fandikan-dalàna sy tsy fitezan-javatra ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filohany androany. Antony tsy nandraisana anjara hatrany ampanomboana tamin'izao audit izao. Tonga ny OIF dia hitanareo tsara zay dia nandaha tsy nanatrika amin'ny fivorian'ny OIF. Raha bolokom-bazaha ia dia nanatrika tao. Misy bolokom-bazaha nanatrika tao. Dia niteneninay hoe zay tsy hanatrika tsony ny antony dia tsotra. Raha anao audit ianareo dia ataovy tsara mihitsy ny audit na ny logiciel na ny resaka ara-dalàna. Fa raha zavatra hitanay tsy manara-dalàna na ny fanatanterahana an'io refonte ny liste électorale io. Tsy natao zany, inona moa zany no audit ho atao? Raha nivoaka ny rapport ny OIF farany teo dinganiko ny zatra tsy ara-dalàna rehetrarehetra. Dia milaza ny OIF ohatra ao anatiny eo hoe tokony avoaka, tokony manana lalàna isika miaro ny zon'ny olona amin'ny données personnelles amin'ny teny frantsay mikasika ny renseignement électronique. Tokony avoaka izay lalàna izay ozy ny expert ny OIF. Dia nandroatako zareo efa misy ilay lalàna tompoko tamin'ny 2014. Aka tsy namenanay ozy izy. Ahoana moa ny atokisako an'ny olona manao an'izany hoe zay ho anao auditeur dia tsy fantatrao akory ny lalàna zay ho arahanao. Raha manao audit zany ianao ngamba dia mifahafantarako an'izany audit zany dia hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ny zavatra nataon'ilay olona. Tsy ahivina nambarany teo anivony OIF fa ampy sy azo hiatrehana ny fifidianana ny rejistry ny mpifidy misy ankehitriny io. Manoloana io manamafy ny fitakiana efa nataony ny kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay efa nanao taratasy ombonana niaraka tamin'ireo antoko politika toy ny MTS, ny HVM, ny tsaratafiny, ny FTT andro vitsilasa izay miantefa amin'ny CENI. Ny amin'ny ahafahan'izy ireo misitraka ny registre électoral national araky ny voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fifidianana 12 tsipika aotra valo ao amin'ny 9 20. Hatramin'ny androany tsy namaly izany ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana
manakaty-baravarana tahaka ny mahazatra azy na eo aza ny ayainy maro. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana tsy fantatry ny olom-pirenena hoe aiza ny birao-pifidianana anehoan'ny safidiny amin'ny fahasiviny volana novambra ho avy izao sy ny maro hafa. Raha izao zava-misy izao taratra fa tsy vonina hiasa ao anatin'ny mangarahara ary tsy manam-piniavana anao fifidianana madio ny seni. Fifidianana izay lalana ametrahany olom-pirenena olona niomana sy nanomana hitondra ny firenena makany amin'ny fampandrosoana. Ny vahoaka androany izay miaina fahasahiranana samihafa raha ny fanohen-kevitra izy ireo nandritra ny fivorinana raha na adievitra teto Tomasina. Tsy mizava-toko itsika dikany mbola tsy teraka ny firenena malagasy tamin'ny cinquante-huit itsika nazo republika ary nefa firenena safatsoa famotinana azy dia ity aobolana mety misaka vilavila tobazaha teto anya ka mandritra n'izay taona nazo matsika republika zay mikaponka zay io a mila ajorontsika miaraka ny firenena fogagatsika anytsikatratika tsy efatsika zao amin'ny firenena zany iafa tsy manana an'izay toetsay tokony ananana pre-firenena zay matonga ny olana marobe mikrosofana ary tsy fokatsika tsy mifankatia tsy mifanahy tena natao hoe membre ny international démocrate centriste ianao amampiasany orinasa tsy ananay BDB zavatra hitanay lesoka eto Madagasikara eto amin'ny firenenantsika ty raha naeo anao raha natofoloana inona ny zavatra areninao voalohany eto amin'ny fanjakana petra be ny piana reny zatao kokosofaneto antitra reny petra be ny piana reny na université na clinique na enseignement général dia manina no mila ampiasainao anatin'ny asa tsy maintsy nalivena foana ankoatr'izay manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ilaina ny famerenana ireo dina isam-paritra ary tsy tokony ho savian'ireo mpanao politika intsony zany izay antony iray lehibe tsy nampahomby izany taty aoriana. Isany efa nandray andraikitra tamin'ny famerenana sy fametrahana izany ny kandida Ajo Andriananarivelo tamin'ny fotoana ny tetezamita na ahafahana nametraka ny dinany melaky tsy mipoly ka nahafahan'ireo vahoaka tany an-toerana ny ary ampitoniana. Isan'ny tarainan'ireo mpandraharaha teto Tomasina ihany koa ny endrika tsindry sy raha-matahora ataon'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy. Manoloan'izany nanambara ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo fa tsy azo ekena ny fanakatsakanana ny fampiasam-bola sy ny tontolo ny fandraharana ary lahara-pamehan'ny kandida avy amin'ny antoko MMM ny fanalalana izany fa ihany koa ny fanampian'ny fanjakana ireo mpandraharaha na eo amin'ny lalàna izany fa indrindra ny fotodrafitrasa toy ny lalana anamora ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana. Nalainy saraka ny rehetra teto ny fandraika tamin'ny nandrasan'ny vahoaka ny adevitra ny ainga ary nitontona tamin'ireo hevitra izay tena nampiahiahin'ny olom-pirenena ihany koa ny valiteny izay naroso ny kandida ho filoham-pirenena natolotry ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo. Noho izay fandikan-dalàna sy tsy fahatombanana samihafa ataon'ny seni izay namafisin'ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo tany Tomasina androany ihany koa fa tsy mahafa-po ny fomba fiasan'ny seni sy ny fividianany madio sy mangarahara ny tsy fiainoan'ny seni ny hevitra ny herivelona isan'ny tokony eto amin'ny firenena izay efa nandrososikevitra ho fanatsarana ny fikarakarana ny fividianana no mahatonga ny tsy fahatokisan'ny maro azy ho iatran'ny fanazavana ka tomponantoka amin'izay mety iseho vokatra izay ny seni ankehitriny fanampanazavana mikasika izay. Tsy afa-po zay ary hitanareo fa be da be ny tota-kevitra sy ny ataoko hoe fanairana sy ny tsikerana ataonay tamin'ny seni tamin'ny nanaovana ny refonte ny liste électorale iny nantotanisana voakan'ny stade farany dia mifidy malagasy dia tokony anakaiky 15 millions amintsika amin'ny teny zao 11 millions ny tenen'ny seni farany teo malagasy ray malagasy telo zany androany tsy voasoratra anarany tsy le resaka olona ny problemanay eo anatin'ny seni fa mametra-panontaniana zay hoe voafehan tsara ve ny asany manao an'izany asa zany araka ny tokony ho izy ve izy raha teto Tomasina ne fantatra izy izy manana rafitra eto Tomasina
fa nytany amin'ny fahasalamana sy tany amin'ny fampianarana ngeny nanao sezian'ny liste électorale anananay proof zany aiza ao anatin'ny lalàna no milaza fa hoe mipiasa amin'ny fahasalamana na mipiasa amin'ny fampianarana no manao sezian'ny liste électorale zay ne le tsy fanarahan-dalàna zay le mampiaya dia zay no mahatonga anay hoe mba harao reny lalàna na mety io na tsy mety io aloha le lalàna dia harao. Vaovao mikasika izay fifidianana izay hatrany mikasany ikitika ny lisam-pifidianana izay efa nikatona tanteraka efa iray volana mahery indray ny eo anivon'ny seni araka ny fangatana nataon'izy ireo eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany famidirana anarana ireo manana ndika mitovy tamin'ny fisoratana anarana tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana izay tsy hita ao anatin'ny listra no antony ikitihana indray io listra io raha ny fanazavan'ny seni ity fikasana ity izay manamafy ny fandikan-dalàna ataon'ny seni ary mampitombo ny aiany maro amin'ny fikarakarana ny fifidianana fanazavana intiny Ilarina Solonena. Nanao fangatahana fahafahana fampidirana anarana anaty lisam-pifidianana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany indray ny seni na ny vaomera maloetena ny misahana ny fifidianana araka ny fantatra. Ho fampidirana ireo mpifidy manana ny dika mitovy amin'ny fisoratana anarana tamin'ny alalan'ny fanisana mpifidy nefa tsy hita ao anatin'ny lisam-pifidianana izay napetraka nandritra ny fanavaozana tanteraky ny lisam-pifidianana. Jaivina, efa imbetsaka no nalavaina ny fepotona ahafahana mampiditra anarana anaty lisam-pifidianana raha tokony ny farana ny volana Mey izany, ny tarina hatramin'ny tapaky ny volana Jolay ka ny 20 ny volana Jolay teo no nikatona tanteraka io listra io. Efa imbetsaka ihany koa no nitondra fanamarihana mikasika ny tsy fahatombanana maro ny antoko sy ny mpanao politika samihafa ary ny firaisamonim-pirenena fa tsy nisy noraisiny seni. Teo ihany koa ny fitsarihana na ny audit izay nataona manampaizana manokana teto antoerana sy avy any ivelany izay tao saritsariny fotsiny ihany. Taty aorian'ny fikatona ny lisam-pifidianana vao navoaka sy natsikafona ny gorakora sy ny tandrevaka ary fandikana samihafa nataon'ny vaomera maloetena misahana ny fifidianana. Fotoana izay tsy ahafahana mitondra fanazarana intsony. Izao indray misy ny fikasana ampiditra anarana vaovao. Anamafy ny aiain'ireo mpisehatra rehetra momba ny fifidianana, ny fizotriny sy ny voka-pifidianana araka ny efa nahin'ny maro tahaka ny antoko malagasy miara-miainga izay efa nitondra fanamarihana maro hatramin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Tompona andraikitra feno amin'ny mety tsy fihetezana rehetra ao anatin'ity lisam-pifidianana ity ny seni hoy ny antoko MMM. Iseny vetivety ao ary ny dokam-barotra isika mamy fotoana ho azy afaka minitra vitsy. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy ny mikasika ny valim-panadinana bakalorea indray ano anokafantsika izany tokony ho tamin'ny 5:00 teo no nivaly tamin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana bakalorea tena nivon'ireo fohy be mpanadinana manerina ny fahatanantananarivo nahitra ora 7 ny fiandrasana io valim-panadinana io ary fitaintainana sy tebiteby no niainan'ireo mpiadina sy iray aman-dreny amin'ny akabeny ny tombony tan'ireo mpiadina afa-panadinana bakalorea tamin'ny ity taona ity araka ny tarehimarika izay navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Christian Dimpy no mitondra antsika ny andindin'izay. Nivaly tamin'ny 5:00 teo ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny eto amin'ny fahatanantananarivo ankilany tsy totosa tamin'ny fotoana nomeny tompon'andraikitra eo anivon'ny talemisahana ny fanadinam-panjakana ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-panadinana raha ny fitarainana avy amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra raha toka no vinavinaina ivoaka tamin'ny 5:00 maraina izany 10 ora aty aoriana vao tonga teny anivon'ny fohy be mpanadinana manerana ny fahatanantananarivo ireo lisitry ny mpiadina afa-panadinana afaliana ranomaso tebiteby ary fitaintainana no niainan'ireo mpiadina nandritra izany. Faly be
série A2 dia ny nampitaintaina ilay histoire jaune verina iny dia ilay hoe resaka bonus hoe hipetaka sa tsy hipetaka ilay izy. Tamin'ny saika ambin'ny folo tonga tety dia voankaingana teo fa tena mitaintaina mandefa amin'ny antelma ianao tsisy valo mandefa amin'ny anina ianao tsisy valo mihitsy hoe izy dia nitaintaina be. Nitaintaina be mihitsy aloha teo ampiandrasana an'ilay izy dia rehefa nahita ilay anarana dia faly be. Série A2 dia tamin'ny maraina tamin'ny fito izay dia efa nandeha taty fa hoe amin'ny efatra ho vao mipetaka dia izay vao verina taty. Ilay izy ampifilafilaina be dia iny no tena nampitaintaina be anay hoe voaka amin'izao nefa tsy mivoaka akory. Afaka fa nitaintaina be aloha satria somary sarotra amin'ny matematika anay. Sérieuse manka dia somary nitaintaina tamin'ny 10 maraina tamin'ny 10 sasany dia nody kely aloha dia verina. Io mbola tsy faly. Tentena aloha ny tentena nomboka maly alina ny tentena hoe voaka hono baka. Efa tsy nahita torontsony. Nanomboka tamin'ny 10 latsaka teo izay ny tonga. Isan'ny lesika tamin'ny fanatanterahana amin'ny fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity ihany koa ny tsy fahatombanana nahazo ireo mpiadina ka tsy nahazahoana vokatra tsara raha ny fanazavana. Tentena aloha ny tentena ihany fa ilay valiny moa izany nandamoka ny ezaka rehetra izay natao. Dia efa izay izany lahatra Andriamanitra aloha. Lesika aloha izany dia teo amin'ilay histoire géo. Amin'ilay histoire géo vao vain zareo ilay izy nefa vao vain zareo ilay izy. Efa nijery tamin'ny orange ihany aloha dia hoe tsy afaka dia miala ny enina dia mbola tsy afaka ihany. Tena nitaintaina be eo mafy niaritsika an'ilay izy. Tsy afaka aloha izany ny tenanay. Tsy hita aloha izay lesika ho azay koa nanoratsany tsara ihany. Lepo tsara mihitsy ny ihany. Tamin'ilay histoire géo mihitsy izany tsy mety ilay korontany notsy ireny sain'ilay zaza ho lasa tsy ao anatin'ilay zavatra atao intsony. Ny tombony tahan'ireo mpiadina afa-panadinana baccalauréat amin'ny ankabeny raha ny eto amin'ny faritany Antananarivo mahatratra 4,7 isanjato ny tahapahafana ho an'ireo izay nisafidy ny taranja ankabeny raha toka 4,9 isanjato izany ho an'izay nisafidy ny sokajy teknika araka ny tarehmarika izay navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa omaly na eo azy izany mbola maro ireo lesoka mila arenina amin'ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony mba tsy ireo mpianatra no hiala ny tsy fahaiza-mitantana manomboka izay fikarakarana ny dingana amin'ny famohana ny valim-panadinana izay. Lafim-baovao mikasika izay fampianarana izay hatrany manjavozavo ny paikady ny fanjakana anarenana ny sehatra ny fampianarana ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny université tsy miankina tsy mahagaga raha mitotongana ny faripahaizana ireo mpianatra mandrato fianarana amin'ny ambaratonga ambony ka mitarika ny fitombon'ny tany tsy fananana fanazavana. Avery-anjavo ny ezaka nataon'ireo mpianatra indrindra ireo tafiditra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony amin'izao fotoana. Vokatry ny tsy fisiny ny torolalana mahakasika ny lalam-pihofanana tokony arany hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny université tsy miankina iray. Vokany vitsy ireo mpianatra no mahavitatra amin'ny farany lalam-pihofanana arany. Eo ihany koa ireo izay manao ny asa tsy mifandraika amin'ny fianarana nataony. Voalohany indrindra aloha tsy ampy ilay fanoroana sy nafantatra ihany koa izy hoe raha tena tia marina ny tanjona tiako atao dia inona ny fihofanana tokony ho arahako afahako manatanteraka an'iny. Olana be mihitsy izany tsy fahaizany hoe tsy fahaizany nanaraka ny fiofanana tokony nalehany fa lasa lalam-piofanana hafa indray no nataony fa tsy le fanaraka amin'ny tanjona tiano atao rahatra izay izany hoe tena olana fototra zany dia tsy ampy orientation sy guide le ankizy natonga anazy lasa ohatry hoe diso filière na ohatran'izany. Ankoatra ny tsy fampin'ny fampahafantarana ny tanora izay mampikatso azy ireo eny anivon'ny université. Olana iray tsy ahafahan'ireo mpianatra mamita ny fianarany hatramin'ny farany ihany koa ny fiakaran'ny saram-pianarana ho an'ireo sekoly tsy miankina tao anatin'ny 2 taona. Mpianana mihitsiny no miakatra daholo na dia na ny marqueur ampiasaina aza dia miakatra tsy taka ny vidiny taloha ihany koa. Torak'izay tsy ny fitaovana ihany koriny fa maro ny mety ho filana ilain'ny sekoly. Ireo rehetra ireo no namafisiny mpisehatra amin'ny fampianarana fa maro ny fanavozana tsy maintsy atao amin'ny tontolon'ny fampianarana amin'izao fotoana. Raha ny fehiny lasa mianatra ao amin'ny diplôma ny zaza malagasy fa tsy mianatra hanao fahalalana sy ny traikefa ampy ka zary verivola sy taona maro amin'ny fandalinana ireo fahalalana tsy mifandraika amin'ny filana eo amin'ny tsenan'ny asa.
pilotage à vue izay raha fehezana ny fomba nitantanan'ny fitondrana izao sehatra maro teto amin'ny firenena isan'izany ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mamelona olona maro ary ankina ny filana ara-tsakafo ny firenena ka tsy mahagaga raha miankin-doha amin'ny fanafarana ireo vokatra samihafa i Madagasikara. Fanadidina entiny Ivrisha. Tsy nanana politika sy drafitra mazava ny tantanana ny firenena ny fitondram-panjakana tao anatin'izay efa taona mahery izay hoy ny mpikambana teo anivony vovonana antso. Miariary zany amin'ny fitantanana ny sehatra maro raha tsy ilaza afa-tsy ny fambolena sy ny fiompiana izay tokony natao lahara-pahamena. Tsika tsara fa Madagasikara araka ny teneniko teo dia 20 isan-jato ataoko hoe tantsaha olona tokony amboly sy ompy zany indrindra fa ny famokarana zany nefa ny dia zao ny zavamisy profon'izany koa ny amin'ny ataoko hoe falafosan'ny vidim-piainana no nivoaka izany famokarana fanafarana lava eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Raha amin'ny teny mahazatra na dia hoe pilotage à vue fotsiny fa tsisy tena hoe vina mipetraka lalatsaina aporoborobona indrindra izany famokarana izany. Fa vitatiana ara-tsakafo sopotra aty amin'ny ranomasimbe indianina tsy mandeha ho azy ny atongavana amin'ireo hoy ny teo anivony vovonana antso. Fotoan'izao tokony ahaizany malagasy misafidy izay olona manana ny vina mpiarahamonina atongavana amin'ny tanjony. Zay dia mamerina foana hoe fotoana izao tokony hijerevana amin'izay ny olona mitondra an'izany vina indrindra fa vina matipaika hoentina mampiroborobo ny famokarana izany fa tsy tokony tsika mihitsy efa ataoko hoe efa ambety teny hatramin'izay nge teto hoe tsika no grenet de l'océan Indien anisan'ny lehibe aty Afrika nefa tsy tanteraka akory izany fa izany tsy tanteraka foana raha tsy misy io politika sy vina matipaika io dia anjarantsika vahoaka malagasy no mijery. Namafisy ny tipikambana ity hatrany fa efa nitonany maro no nahafantara ny fitondrana ny fandimby, ny singa fototra marary ny sehatra ny fambolena, santiona ny dodrano, ny fanamorana ny fisitrahana masomboly, ny zesika sy ireo fitaovana ilaina amin'ny famokarana, saingy tsy hita mazava ny ezaky ny fitondram-panjakana, ka mahatonga ireo tantsaha mihemitra amin'ny fanatsarana sy ny fanaovana matianina kokoa ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Fa ny mahakasika ny Doranga na kilalao amin'ny alalan'ny totohondry izay kolontsaina mampiavaka ny tapany avaratry Toliara indray no entina amintsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay anatin'ny zanam-pandarana tantara. Isan'ireo kolontsaina sy kilalao mampiavaka ny tanànan'ny Toliara sy ireo tanàna amin'ny tapany avaratry ny faritra Antsimandrefana ny Doranga ka amin'ireo tanàna misy ny fokovezo sy ny masikoro no mpanao azy ity. Ny fokovezo no nipoirany tany amin'ny taona 310 ady totohondry tsotra no niandohany tamin'izay fa avy amin'ny fandraisana anjara ny foko masikoro no nipoiran'ilay anarana hoe Doranga izay anarana filazana ireo mpandoro tanety fahiny. Komondro ny fotorany Anaravelo mpagnomondro an'igny lahy ka tsy nisy nahay an'io laha tsy nivezo voalohany. Toravihako izay mikalako nanomboka an'ireo voalohany ka ny anaran'ny olo amin'izay soa fianatsiny ka lafa nanao an'igny nandeha raha igny nandeha nifanafika Doranga amin'izay zany hoe agny amin'ny masikoro agny zay atao hoe hanao Doranga iregny namoro hoe mpanao Doranga tsika koa hamonjy ny mpanao Doranga reka tsy nandeha toy agnarako mondro toy tsy nimaty fe igny ro nalaza ngagny ro maro mareny ho atoy zay zany nampalaza ny vezo nanombohany voalohany. Kolotsaina nanamafisana ny faraisan-kina sy fifankatiavana ny Doranga na dia ho aza ny mahakilalao mahery azy. Zao andraranga izao lafa voa amin'igny fa tsy misy rankiny tsy misy kifompogna amin'io fa fisà kolotsaina tokoa ka tsy misy io fandraisam-po fa matoa manao ampo zay olo sandra fa nimpanao raty tsy igny ro mahatandregna azy ka manao fo raty amitakotaka fa ny fisà latinate azy lafa fandrisiky toy zay zany natao amin'io fa tsy misy lolompo ny Doranga fa lafa vita eo mpinama koa. Toy ny kilalao rehetra misy ireo fepetra entina nomezana lanja ny Doranga. Ny komondro tsy raha natao sagnatria amin'ny mahalehilahy tsy azo atao fa manomboky baka antroky eto manahaka an'izay magnanabo natao misy moa olo mahavoambaka fo magnano regny azo atao satria baketo fa tsy nisy ny hoe magnisy ambany agny tsy nisy komondro tsy misy tipaky fa agnabo la mifampijoro soa la magnisy raha tike soritsy zay gn'agnarany taloha manoritsy ka fa misy mpanoritsy azy gn'eo ka igny samy magnitsaky tafaratany ty fanohagnana fanampiaky fa gny taloha izao vararaky zao lafa norita agnivo tsy misy kagnano fa la fanatsaky ka lafa natao namboary langororo eto
kalangoroanamboary io tsy dabagny natao tam'izay fa misy lehilahy raiky mipetraky zany hoe mipetraky soa miampatsy ka fa nisy hazo reo sogno regny zany vakivaky de atao hazo fisaky lavalava tokony ho amin'ny 20 cm zany 50 cm apetraka amin'ny agnotsy eo de regny magnome feo raha regny magnaraka ny karasalavo miakompagny an'ity langoro ty rava ny hasin'ny doranga izay nafantarana azy vahiny noho ny firoborobo ny fanatotoloana sy ny fampidirana ny kolotsaina vahiny ankehitriny nany zao moa fa moderne aby koa moderne zay va zay raha mihetsika laha fa niavy ny vazaha nisiany lalagna ary nakamasaky gn'androzy koa satria maro gny raha kojakojan-draha nanao an'igny novandrozy izay zany nan'izao ka fa tsy misy mampalaza fa samy mahay aby aia moa koa samby manenty vidéo reto milany manao mianatsy karatena mianatsy raha ary martsio manahaka an'io zany ka fa maro ny tsy mampalaza fa tsy nanahaka ny le taloha la tena hoe traditionnel tokoa la fomban-draza igny tokoa natao taloha maro ireo fikambanana sy hetsika samihafa miezaka mamelo maso indray ny doranga ankehitriny entina hamerenana ity kolotsaina sy kilalao isan'ny mampiavaka ny faritra antsimo andrefana ity isaky ny alahady tolakandro ohatra ny tontolo iary dia misy ny fananana doranga izay karakaray ny fikambanana maro zatovo ampiroboroboana sy ampahafantarana indray ity kolotsaina nentim-paharazana izay miharava ity ho amin'ny maresaka any ivelany vonina iroso amin'ny dinika nasionaly ny filohan'ny tetezamita nigeriana ny jeneraly Abdourahmatiani araka ny fanambarana omaly dinika izay ijerena manokana ny mahakasika ny tetezamita izay nofaritana fa tsy iotra ny telotona namaly ny afatry ny CEDEAO mahakasika ny fampidirana antsehatra ny tafika ao anatin'ny tiraraha ity ihany koa ity farany fa tsy lefitra amin'izay mety erisetra hitranga fanadadina eo amin'ny sariny France 24 nanao fanambarana tamin'ny fahita lavitra tany an-toerana omaly ny lehiben'ny tetezamita ao Niger ny jeneraly Abdourahmatiani fa isokatra ho an'ny fifampiresahana amin'ireo tompon'andraiki-panjakana samihafa na izany aza nofaritany mazava ny foto-kevitra tokony fampijiniana ao anatin'izany ny mahakasika ny tetezamita izay tsy iotry ny telo taona omaly ihany tonga tao Niger ny delegasion'ny filoha teo aloha izay naongany ireo tafika tany an-toerana pirofo fa isy ny fifampiresahana na ny dinika nasionaly raha toka efa nanambana hiditra antsehatra mikery ny vondrana afrikanina tandrefana araka ny fanambarana omaly notsindrin'ny filohan'ny tetezamita nigeriana noho izany fa raha misy ny fidirana mikeriny sy ny fampiasana ery ao anatin'izao raharaha izao tsy lefitra izy ireo ary tomponantoka amin'ny mety ho fahavoazan'ireo mponina nigeriana manodidina ny 40 tapitrisa ny CEDEAO ny CEDEAO na ny komite ara-toekaren'ny firenena afrikanina tandrefana izay mbola mitazona trano ny teny nomeny ny amin'ny ampidirana antsehatra ny tafika ao anatin'ny tiraraha fanonganam-panjakana ity saingina metraka trano lara-pamehana ny fifampiresahana Lezay koa mamana ny fampalalambavao amin'ity alina ity izao ny sekretary ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany azadino arahinao aoreny izao ny fandahana alalino izay arana amin'ny Gaeton Andriatsilavo mandra-piaona indray ary veloma tompoko Belma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.